Fifandraisana ny fangatany filohan'ny Sena mety abogady ireo mpikambana ny HCC. Vondrin'ireo kandida etsika ampilaminana trany. Fifidianana sakanan'ireo mpanaramaso ny lisy mpifidianana. Manatitra ny araba tongo-kilasy tongo vavy tonga soa indray nato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana mampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny ampilamina anatsy ny eto amin'ny firenena. Androany dia nisy ny fionana teo amin'ireo kandida ho filoham-pirenena na ny solotenany sy ny HCC. Teboka maro no nidiniana tamin'izany. Anisan'izany ny makasika ny ampamoaka nataon'ny filohany anteny merandolona ery manana Razafy Mahefa tsy tonga nanatrika ity fionana ity no sady tsy nandefa solotena kosa ny kandida larana fatelo. Onjalalaina Ranaivo Manana taiziniana no mitatitra ny antsipirim-baovao. Nanatanteraka fionana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana androany ireo kandida raiky amby folo mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena sy ny solotenan'ny kandida Andry Rajoelina. Tsy tonga sady tsy nandefa solotena nanatrika ity fionana ity ny kandida Andry Rajoelina. Maro ny zavatra ny fampitiniana nisan'izany ny raharaha Hermanana Razafy Mahefa sy ny mahakasika ny kandida Andry Rajoelina. Ino ny kandida Andry Rajoelina? Ino misy fait nouveau? Les déclarations du président du Sénat. Oui, nisy faneritereny izy, nisy menace misy. Izany rehetrarehetra zany tsy misy hazavaigny amin'ny président ny HCC ato. Nisy ny ray aman-dreniny koa, nisy ny vovoniny diany lohany hoe inona ka inona indray ny décision ho raisinareo momba n'igny zavatra igny. Zany ange ny zavatra discussion zany tsy milaza hoe izy tsy misy tonga de mandray décision eo e. Fagnazavagna ohatran'izay zany natao teo satria misy fifagnazagna. Fifagnazagna zahay mitady zavatra milamina zahay kandida. Hoana manokana aloha zany matoa ny HCC miantso ny kandida fampiresaka amin'ny kandida dia everiko fa hoe zavatra tsara zany na indice bon indice zany afahana mitahirana izay ordre public zay afahantsika miaina anatina filaminana. Everiko kosa fa tsisy olona ndray décision anatina fifampiresahana zany fa mifampiresaka aloha dia rehefa avy eo zareo mandinika ny fanapahan-kevitra horaisany tsara. Hatreto mbola tsy mirosona ny fanaovana fampelezan-kevitra ny vondron'ny kandida raiky amby folo rehefa milamina kosa ny toetra rava iroso amin'izany izy ireo. Maninona zany raha ohatra izy vao de velao izy mandeha ny propagandany zay sy mifanezika amin'izany. Mifanezika amin'izany fagnanay de hoe misy zavatra niova ve satria na zavatra nitadiavina inona moa tany tandalana fagnaragna ny lalagna rehetrarehetra fifidanagny sy mitanila fifidanagny ekeny rehetrarehetra zany tokony atao fa izao zao de mampiasa fitaovam-panjakana aby izy amin'agny zao azo tokony disqualifier io e. Miankana fanapahan-kevitra ho raisin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana araka izany ny mety ampilamina anatsy ny toetra raha eto amin'ny firenena. Andrasana araka izany raha ampiseho ny matsy mitanila azy ity androm-panjakana ity na mbola ampiasa ny fomba fiteniny azo raisina fa tsy mitombina toy ny fanaony hatramin'izay. Araka izany mitodika eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny masony malagasy sy ny hoavy ny Madagasikara taoriny nametrahany filohany anteny merandolona taratasy milaza fa vonina aka ny toeran'ny filoham-panjakana azy ny tenany taoriny ireny ampamoaka nataony ireny. Tsy tokony ho laviny HCC io taratasy io ny pahelalana Fanirisoa Erinaivo amin'ny mafilohany androm-panjakana azy de azo raisiny iny taratasy iny aratoka laviny HCC kosa de mikahatra mandra-pahafatiny ireo mpikambana amin'ny HCC ireo raha ny lalàna no jerena ho iatrany Fanirisoa Erinaivo raha tafaresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Manoro Andriamalala. Tokony azo ny fitsarana avo momba lalam-panorenana raisina ary mitombina ny taratasy nalefa ny filohany anteny merandolona Hermanana Razafy Mahefa tena fitsarana avo momba lalam-panorenana omaly hoy Fanirisoa Erinaivo pahelalana ny sady mpitsara teo aloha. Azo enjehana ireo mpikambana eo anivon'ny HCC raha toka tsy mandray iny taratasy ny Hermanana Razafy Mahefa iny araka ny kôdy penala malagasy hoy ihany Fanirisoa Erinaivo.
ka raha ohatra manda tsy amaly an'izany fangatahany ary manana razafy maefa zany ny HCC dia coupable de coalition de fonctionnaires sy forfaiture voalaza ao anatiny article 123 sy article 126 ny code pénal ary raha ohatra ka forfaiture le izy zao voalaza atao amin'ny article 125 dans le cas où le cancer aura eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'intérieur de l'État, les coupables seront punis de mort. Punis de mort, zany hoe tokony voasazy mandrapahafatiny zany ireo tsara amin'ny HCC raha manda an'io fitoriny io fangatahany ary manana razafy maefa io satria forfaiture sy complot ny zavatra misy. Tokony amerina ampiatra ny lalàna araka izany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mitika firaisana tsikombakomba amin'ny gouvernemanta izay nanonga-panjakana ny HCC raha tsy mamerina fahefana amin'ny hery manana razafy maefa ho hiatrany fanazavana. Hitantsika mazava tsara ny toedrarà ny tranga hoe tampotampoka teo dia hoe noho ny antony izay tsy miankina amiko, noho ny antony manokana dia nandatsy handray ny intérim ny présidence ny président ny Sénat. Izany nefa dia tsy ara-dalàna satria ny lalàna dia milaza fa raha candidat la présidentielle izy izay izy vao tsy manao an'izay intérim izay. Eo zany dia tokony amerina ny lalàna, apiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy ny HCC fa raha tsy manao an'izay izy dia hitantsika fa atteinte à la sûreté intérieure de l'État no zavatra nitranga ka izay atteinte à la sûreté intérieure zay dia fanonganam-panjakana ny complot izay nataon'ny gouvernement sy ny HCC ampetrahana ny gouvernement an-tsay eo amin'ny fitondrana dia voasazy eloka mandra-pahafaty. Araka izany dia miverina any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana indray ny baolina amin'izao fotoana izao. Maro anefa ny tsy mahatoky intsony ity androm-panjakana ity noho ny fitalalana ny baribary ataony ka nandavana ireo fitoriana maro napetraka ny mpanohitra sy ireo kandida hafa. Nitodika taty Madagasikara arabaky teny mason'izao tontolo izao manoloana ny ampamoaka nataon'ny filohan'ny antenimieran-dolona hery manana razafy maefa mahakasika ny tsindry sy ny fandrahonana natao azy ka nandava ny fitantanana ny firenena. Nilaza ny solombavam-bahoaka sady Kestora Mamy Rabenirina sy ny candidat Brunel Razafintsyandrofo Androany fa ny lalàna no tokony ampiarina manoloana iny tranga iny. Onja lalàna ranavy manana Taiziniana. Mitodika any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny mason'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao taoriany andreny ampamoaka nataon'ny filohan'ny antemeran-dolona ireny mahakasika ny tsindry sy ny fandrahoana kifaty natao azy sy ny ankohonany ka ny afara tamin'ny fandavany ny fitantanana ny firenena. Ny HCC ny tompony teny farany amin'ny fanekenana tsy ny taratasy napetraky ny loholona hery manana razafy maefa izay milaza ny fahavononany andray ny fitantanana ny firenena. Manova zavatra maro amin'ny toedrarà eto amintsika ny ampamoaka iny ary mbola hanova zavatra maro ihany koa ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny HCC. Nanamafy ny candidat Brunel Razafintsyandrofo Androany fa tokony arahana izay voalazany lalàna indrindra tao aorianan'iny tranga iny. Ny hevitro manokana dia fanarahana ilay lalàna ary fandraisana an'izay tranga vaovao zay mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny filaminana. Niandritsika hoe atraizany fampiaran'ny HCC indray lalam-panorenana zany manodika eto satria fantatsika inge le dika an'le hoe nisy terisetra, nisy fandrahonana sy ny sisa midika zany fa nisy tsy fidiny tamin'le olona tao. Dia anjaran'ny fitsarana zany no mijery hoe atraizany valeur sy ireny acte zay nitranga hatreto ahoana ny amerenana le firenena anatin'ny ara-dalàna. Io mantsy le mampisalasala foana satria hatrany hatrany ny HCC manafangaro ny didy sy ny hevitra sy ny fakakevitra fa miandry ny fomba fijeriny azy sika fa samy raha mahita na izao tontolo zao rehefa mahita fa zavatra tsy tokony ho nisy, tsy tokony ho mila didy lavitra be fa tonga dia hoe tsy tombona fotsiny izay fanapahana tany aloha tany
dia miverina amin'ny ara-dalàna ny firenena. Anisan'ny nampanakoako ny laza Madagasikara manerina izao tontolo izao indray iny ampamoaka nataony filohan'ny antemeran-doholony iny. Ny tenan'izay nanamafy fa noho ny antony manokana no nandavany ny fitantanana ny firenena. Mibaribary tao aorianany iny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny France 24 iny araka izany, ilay antony nandavany ny fandraisana tanana ny fitantanana ny firenena mandritra ny fotoam-pifidianana. Andro fahenina amin'ny diabe ampilaminana itaky ny vondrin'ireo kandida miaraka amin'ireo mpiaradia aminy ity alarobia ity teny Ankatso no ny fanome fotoana tamin'ireo mpanaradia azy ny vondrin'ireo kandida araka ny 10 andro andry. Nizotra tampilaminana ny diabe na dia nisy aza ny fandrangitana sy fiantsina nataon'ireo vondrin'olona vitsy anisa voakarama teny an-dalana. Tena antoerana nanangona ny vaovao onjalalaina ranavy manana sy taiziny. Tokony tamin'ny 12 ora sasany maraina teo eo no ngadina teny Ankatso ny vondron'ireo kandida. Niala teo Ankatso izy ireo sy ireo mpanaradia marobe dia niazo anambolokandriny avy eo nakeny Ambohipo. Mpilaminana trano ny diabe nataon'ireo kandida notron'ireo solombavam-bahoaka sy ireo malagasy resy lahatra amin'ny foto-kevitra hoe mila miverina amin'ny ara-dalàna ny firenena. Mila diovina ny zotra mpifidianana sy ireo rafitra rehetra mikirakira amin'ny fifidianana izay vao iroso amin'izany fifidianana izany. Nantraterany vondron'ny kandida koa fa tsy azo ekena firotsahako fidiana ho filoham-pirenena ho an'ny olona nanary ny maha-malagasy azy fa nangataka zom-pirenena vahiny. Androany aty Ambohipo no fotoana zao ny voaka manaraka atsika. Misy ihany areo somary kely misilifatra fa zataiko nareo fa voaka malagasy lahy ihany tsika. Tsy makasitraka etaketraka sy rehetrretra tsy makasitraka ny vazaha tonga firenena izany le olona. Izay raika dia miomana tsara anarana ty firenena ty manara-dalàna manaraka tsara ary manome firenena voaka malagasy rehetra. Azasina erisetra drony kontra ny vahoaka zay milatra. Isan'ny nampiavaka kely ny androany ny fahitana ny dama mpanakanto ka nandraisany fitenenany. Ny antsony mpitandro ny filaminana tsy hampiasa hery amin'ireo mpanao diabe ampilaminana ny tenany. Joreto ny tenany satria efa 70 taona zany zao. Tamin'ny 70 zay ny tolona ametrahana an'izany hoe Madagasikara fiandrianan'ny firenenan'ny malagasy zany. Mbola misy anay mbola mijoro azakivitsika. Izay mpanakanto dia tsy makasitraka ny fampiasana herisetra ataon'ny foloalindahy amin'ny vahoaka, tsy makasitraka ny fandaran-dalàna fa nisakitsahana ny lalam-pamorenana. Tsy ho zaka raha mbola iaina ao anatin'izao fahantrana sy fahasahiran'izao ao anatin'ny 5 taona manaraka. Io no antony idironay miaraka amin'ireto vondron'ny kandida ireto ireo olom-pirenena manaradia azy ireo. Fahamarinana dia izay voalaza lalam-panorenana malagasy. Mila filoha, mila mpitondra malagasy. Malagasy tena ataontsika pur rapport. Raha olona ankoatran'ny malagasy dia aloha izy hitondrany amin'ny tany misy azy. Anankiray ve mihoatra amin'ny 2.5 dia lazay efa olona mamy 2.5 ny olona ray ny fiara-dalàna amin'izany tokony hisotroka hatramin'ny maso, tokony handray sofina. Mba misy raha hoe ray sainy miady dia hoe angamboriana irifity ray amin'ny 2.5 zao dia mbola ilaza ihany hoe tondrona 2.5 tsy ray mampieritreritra. Voalohany aloha tsy mila oetim-bazaha zany tsika, mila anatin'ny vazaha firenena. Faharoa le fanitsakitsahana lalam-panorenana, fahatelo le fahantsana lalina mahaza firenena zao tsy mety tsony zao fitondrana zao iovalay tsy mandeha zany e tsy mandeha zany. Tsy ahivina fa nanomboka ny zoma heriny nihetsik'ireo kandida 12 tampilaminana mandrakariva nanaovana izany saingy ireo mpitandro ny filaminana no niroso tamin'ny famoretana ka nandratra olona tsy nisy samborana olona tsy latsaky ny 7 ka ndimy tamin'ireo nalefa vonjy maikeny amponjy. Ny iray dia ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara no tazonina ankeriny eny amin'ny tobon'ny zandarmaria ny fiadanany. Hatramin'ny androany tsy mbola navotra na niakatra fitsarany Irina Rimasinoro na efa ny tanana nandritra ny 7 andro azy izao.
mijany eo amin'izay vaovao izay ihany mitontolona raha mbola tsy mivaly ny fitakiana amin'ny tokony adiovana ny zotra mpifidianana sy ny fifidianana ary ireo mikarakara izany ho ny solombavam-bahoaka. Ireo député manohana ireo candidat 170 nanohy ny hetsika nanomboka teo ambolokandrina sy ny manodidina rehefa lasa namaly ny antony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izy 170 mirala mianaka candidat ho filoham-pirenena. Ravorazafy-Maina mbola avatsara. Nanomboka teto ambolokandrina dia ireo solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny vondron'ireo kandida no nitarika andiabe ampila mihinana rehefa lasa ireo kandida 170 namonjy ny antso ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Miray fo amin'ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ireo kandida 170 ny vahoaka mpanaradia azy ireo. Saka misy 170 tena samanalevony zay nefa no falavitam-pirenena dia tsy maintsy mitambany mitambany fitsaboa fahavana zay manenda lalatsika tsy mampandeha androanytsika tsy mampisety fandro-pahalemana tsy manaka mpianaka délestage zay fahavana itsambanany ray tompoko dia misy zany levanditrana lalàna olona lehibe le tampondrefa tia lalàna tsy hovalina Madagasikara raha ohatra ka tsy hanana discipline ny lalàna ny tenisa nefa le ray mandeha natenantsika ay fa zaly afiafianaya fomba manao zary adalàna tena lalàna fa dia tontolana amin'le vazaby mba tsy tontolona ho antaranaka fa raha zao ny tea afaka tena mantaritsika tsy zao voato fa nitasantsona tsy sabely anao maty mitolona tsy manaitsika raha tsy mandresa tsy tombontsin'olombitsy no jerena fa ny any vahoaka malagasy ny taranaka ny aoriana rehetra tsy misahatra noho izany ny tolona raha tsy voavaly ny fitakiana. Andrapa zahoana valiny mahafapo manoloana n'ireo fitakiana maro samihafa dia mahafisina hatrany fa mitolona ny tolona izay iarahana vahoaka malagasy hitantsika fa maro be ny olona manony antso amin'izao fotoan'izao manatevin-darana an'izany tolona ataony kandida 170 sy ny solombavam-bahoaka izany. Manamafy ny fanohana n'ireo kandida hatrany moa ny vahoaka maro be manaradia azy. Izay dimy taona izay zany firenena nentina Cédric Netim-Bassat zany hoe mizaly zany izay vahoaka tsy mahatsapa mizaly ohatr'izao zany efa tena hoe miaina tsisy fanahy izay le izy dia tsy mila Cédric antsony ny vahoaka fa mila fitantanana vaovao miala teo ny HEC dia miala teo CENI tsy mila gouvernement tanila. Ajivina fa ampilaminana hatrany ny hetsika natao ny farana teo ambany diny hetsika ho an'ny androany ary ny apasika sy 17 hektara hatrany atao madinika ny fotoana ho an'ny rahampitso. Mahakasika ny raharaha ny sekretera jeneraly natokotiko Madagasikara tsy hipetrapotsiny manoloana ny fitazonana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna azy ny antokotim sy ny vondriny kandida raha toka tsy mivoaka androany Irina Andriamasinoro nampitandrina ary mitaky ny amoahana azy androany solombavam-bahoaka Tima Alain Ratsimbazafy isy ny fepetra ho raisina raha toka tsy mivoaka ny Aishetim ny pailalàna fanirso Erneve ihany koa dia nanamafy fa fitazonana tsy manaja ny zon'olombelona no miatra amin'ny Irina Andriamasinoro amin'izao fotoana izao. Taty baovaony Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Herinandro mahery zao mbola tazonina eny antobon'ny sandarmaria-pirenena etsy fiadanana ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara hatramin'izao fotoana itenenana izao. Ny alatsinainy roa oktobra izy no nanomboka ny tanàna tany ary hatramin'ny androany 12 oktobra mbola tsy nivoaka. Nampitombon'ireo beboty 420 ora hatrany matsy ny fitazomana azy tena nivony tombony zandary hatramin'ny androany. Efa sokajina ho antsoina hoe détention arbitraire izao fitazomana any Irina Andriamasinoro izao ho ny pailalàna faniriso Erneve. Ho ana manokana dia tena tsy ara-dalàna izany fitazomana garde à vue ela be izany. 24 heures ny garde à vue dia tokony ho deferena ny olona 48 heures raha ohatra ka misy prolongation de garde à vue noho ny antony fitohizany
fanadiadiana. Inona nefa ny fanadiadiana izay atao amin'ny olona izay nipetraka tery amin'ny sisiny ny arabe, nipetraka somatsara fa tsy teo ampanaovana ataontsika hoe fikominana famoriana olona izay niteraka fisavorovorona na korotana. Tsy mitombina mihitsy izany ny fitazomana azy ela be izay efa ho 10 andro mahery izay. Ary raha eritreretina hoe atao garde à vue pour atteinte à la sûreté de l'État izy dia tsy mitombina ihany koa, ary amiko dia efa détention arbitraire, izany hoe fitazomana tsy ara-dalàna manitsakitsaka ny zon'olombelona, izao zavatra mitranga atao any Algeriana sy ireo olona izay voata olon-tsotra izay voatazona any amin'ny gendarmerie ireo, ary miray tsy kombakomba tanteraka amin'izany détention arbitraire zany ny fampanoavana Antananarivo raha tsy mandray fepetra, ary ny fanomezana prolongation isaky ny 24 heures hatramin'izao dia firaisana tsy kombakomba ihany koa, ary tadidio fa mbola ho tsaraina ianareo amin'izay. Izy kosa ny fepetra ho raisinareo vondrony candidat sy ireo solombavam-bahoaka indrindra fa ny avy amin'ny Antokotiko Madagasikara raha toka tsy mivoaka androany ity sekretera jeneraly ny Antokotimo ity. Efa tsy manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena intsony ny fitazomana azy amin'izao fotoana izao, ka izay no takino ny voan'ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy, izany hoe androany dia androany ny fangatanay ny ahafahana manao an'izay famoahana ny SGZ, satria tena efa miopefra izao fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny fitsarana sy ny eo anivon'ny gendarmerie izay manao ny fanadiadiana mahakasika azy. Mazava ho azy andray fepetra ireo candidat sy ny Antokotiko Madagasikara raha toka tsy mivoaka androany dia androany ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara. Tsy rina Randriamasinoro irery ihany no iaran'izao fitazomana tsy ara-drariny izao, afanisany tratran'izany ihany koa ireo olona naneno heviny ampilaminana no sambory ny erim-pamoretana tetsy Akazomanga sy ny manodidina. Mbola eo ihany koa ireo mpiambina 3 ny candidat Siteny sy Randriana Solonyaiko no samborina teny Antaninarenina ao Maly Alatsinainy. Mpisolo vava 520 no mivondrona iary mamaimpona ireo iarany tsy rariny sy tsy ara-dalàna. Izany rehetra izany dia manambara fa efa mampiasa ny faraherin'ny ny mpitondra ankehitriny ka fanagadrana sy erim-pamoretana sisa no ataony amin'izao hetsika fitakiana ny marina izao. Pejiny raharam-pirenena izay ihany mametraka ny aiainy amin'ny fisina tsy fanajana zon'olombelona eto Madagasikara amin'izao iray volana mialoha ny tokony hirosona amin'ny fifidianana izao ny firenena mikambana. Araka ny fanambarana navoaka ny mpitondra teny sampandrara momba ny zon'olombelona Andriamatoa Sef Mongango, tsy mifanaraka amin'ny zavamisy ny fampiasa kery tsy ara-drariny nataon'ny mpitandro ny filaminana nentina nanapalitany ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny filaminana. Mangataka amin'ny mpitondra fanjakana malagasy ny firenena mikambana mba hanome antoka ny amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fanjakana tsara tantana mandritra ny zotra mpifidianana rehetra. Tokony omena toromarika momba ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana mivory ny mpitandro filaminana fa tsy hampiasa hery mba hametrana fitoniana ahafahana miatrika ny fifidianana madio sy mangarahara. Nasian'izy ireo resaka ihany koa ny mahakasika ireo naratra, indrindra ireo voasambotra tamin'ny hetsiky ny vondron'ny kandida tato anatin'ny androny maromaro izao izay tokony hifanaraka amin'ny lalana velona. Miantso ny lehibe ny zandary ifona ampahibe maso eny amin'ny toby miaramila manoloana ny fihetsika mamofady nataon'ireo zandary nahazo baiko avy aminy. Ny sambotra ny mpiambina manokana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana teny Ambojatovo ny 2 oktobra lasa teo ny kolonely Charles Andrianasoavy natao anatin'ny fanambarana nataony. Fanalambaraka ny samy mitafika no andika ireny fihetsika ireny. Nilaza moa ny tena ny fahifatafaverina eny amin'ny toby miaramila Kapisata rehefa nalainy namany teny fiadanana ity mpiambina manokana ity. Iteraka krizy sy fifandonana eto amin'ny firenena ny zava-misy raha tsy mijoro amin'ny fanajana, ny lalam-panorenana sy ny famerenana ny ara-dalàna ny rehetra. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fihetsika mamofady no sady fanalambaraka eo amin'ny samy tafika no azo antikana ny fihetsika nataon'ny zandary nahazo baiko ny sambotra ny miaramila sady mpiambina manokana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana teny Ambojatovo nandritra ny hetsika nataon'ny vondron'ny kandida ny 2 oktobra lasa teo. Iteraka fifandonana eo amin'ny samy miaramila izany ka mila soroana dian'izao. Miantso ny zandary nanomeny baiko sy ny mpanatanteraka izany ny kolonely Charles Andrianasoavy hifonany amin'ny toby miaramila. Nambarany fahifatafaverina amin'ny Kapisata ity miaramila ity rehefa nalainy namany teny fiadanana ny andro triny any.
eto kosa nefa dia manameloko ny fisamborana zay nataon'iny colonel gendarmerie iny satria fihetsika tsy tokony isy eo mihitsy iny entre masamy miaramila fa nalambaraka trotro zao iny ka noho izany dia iangaviako anao mba hiala tsiny any amin'ny toby zay misy azy fa hafanafana ty zavatra ty fa raha tsy zany dia isy affrontement direct io zandrilahy ka eto de fa miangavy anao mihitsy miala tsiny any anao ento ihany koa le miaramila le gendarme anao zay nidariko an'iny miaramila na iny fa tsy azo kely ny fihetsika tahaka an'ireny eto koa de miangavy anao chef de corps bouge toi mon cher cadet iangavio mihitsy ny colonel iny mba hiala tsiny eo aminao amintsika eo fa tsy mety ny fianalambaraka tahaka an'iny entitra sady nahitsy ihany koa ny hafa no an'ny préfet n'Antananarivo tsy vita ny mamebaiko ambony latabatra fotsiny no ilaina ny administratera civily fa midina ifotony manatanteraka sy manara-maso izany aza tao baiko bobo karangany baiko fa midinanao sur terrain rehefa manome baiko zany ny rôle anareo administrateur civil reto amin'ny autorité civile anao rehefa manome baiko dia arahana iny baiko iny midina sur terrain midina anao sur terrain fa aza manome baiko boboka any amin'ny borony fotsiny nisaotra ny fihetsiky ny filohany andiny merandolona ery manana razafy maefa ity manambonahitra ity ary miantso ny miaramila anampy azy amerenana ny ara-dalàna fotoana ihany koa izao ijoroany miaramila hiaro ny vahoaka ho iatrany Charles Andriana Soavina manamafy ny antso zay antsoavy zay efa nataoko ho an'ireo tafika miaraka amiko tamin'ny voalohany volana oktobra iny ny tsy hikatsahana afa-tsy ny tombontso ambony firenena dia ny ho an'ny tanindrazana eny rahalany atsika ka noho izany ampionareo ny fametrahana ny Hermanina Razafy Maefa iverina ao anatin'ny ordre constitutionnel izahay ao amin'ny tafika dia zanaka amin'ny andro andavanandro satria izahay dia avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy iverina any amin'ny vahoaka kanefa kosa rehefa tonga ny crise takan'izao na ny azipito takan'izao dia mivadika lasa ho ray aman-dreny zahay satria izahay no hery farany afaka andamina ny tany satria izahay ihany koa no antsoina hoe gardien de la souveraineté nationale ko noho izany dia ankinonareo ao amin'ny tafika ny ahiahinareo ary vahoaka malagasy mba hiverenantsika amin'izany ordre constitutionnel izany miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny colonel Charles Andriana Soavina tsy katsaka fa tsy ny ara-dalàna sy ny tombontsoa ambony firenena hisorohana ny krizy eto Madagasikara mikorotana tanteraka ny firenena ankehitriny mampisalasala ny famarina ny zotra-pifidianana hoe ny fanambarana nataony Transparency International Initiative Madagascar zava-dehibe amin'ny fanajana ny demokrasia nefa ny fifidianana miaratsy ny toetra raha momba ny zon'olombelona eto Madagasikara manoloana ny fampiasana herim-pamoretana araka ny fanomary ny firenena mikambana tranga izay tsy ampisy fifidianana manaraka ny fenitra demokratika manoloana zany miantso ny olom-pirenena ary mitarika ny sainy rehetra ny Transparency International Initiative Madagascar omelo manoloana ireo zava-mitranga rehetra mampiasa ny fahefany mpitondra fanjakana ho an'ny tombontsoany manokana misy ihany koa ny fanaovana takaloina ny fifidianana ataon'ireo androm-panjakana samihafa miantso ny amin'ny tokony sy ny fifanantonana eo amin'ny herivelona rehetra ny Transparency hitady vahaolana faran'izay aingana manoloana ny toe-java-misy hisorohana ny korontana ara-politika sy ara-tsosialy indrindra hiarovana ny asin'ny vahoaka sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena mila ny fanampin'ny firenena mikambana ny vondrona afrikanina ny SADC ary ny fianakavim-be iraisam-pirenena amin'ny ankabeny ny famana ny krizy vaovao makasika ny fifidianana 300 ireo fokotany eto Andrenivohitra anao tsy nanaiky ny fanaraha-maso ny lisy-pifidianana araka ny tatitra nataon'ny firaisamonim-pirenena Europe ireo se fokotany no manakana ireo mpanara-maso ny lisy-pifidianana eo mpanatanterahana ny asany maro ny tsy fahatomombanana hita amin'ny lisy-pifidianana raha ny fanadiadiana nataon'ireo fikambanana mpanara-maso ny fifidianana ireo onjalalaina ranaivomanana taiziniana fidy voasoratra narana anaty lisy fifidianana kanefa tsy hita ao anatin'ny registre ny fokotany
olona efa maty talohana ampitsarana ny lisitra mpifidy vonjimaiky mbola tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ofisialy navoaka ny seni santrony ana amin'ireo tsy fahatombanana hita eny anivon'ny fokontany ireo raha nanao fanadihadiana fitsiriana teny fotony ireo fikambanana mpanaramaso ny lisy mpifidianana miisa 10. Ny observateur zany dia mangataka hoe avy aloha zay anatanteraka ny asanay anatin'ny fahalalana anatin'ny tsy voateritery fa mba afaka manatanteraka ny zo amin'ny mampisolo ny mpifidy anay satria zay ao anaty izay koa ny zo anay manatanteraka ny asanay zay dia misy tonga dia baiko hoe tsy afaka manatanteraka ny asanay zay fa aloha manontanytany fotsiny zay fa tsy afaka manao le fampitovina lisitry ny fifidianana lisy fifidianana sy ny registre avy amin'ny fokotany misy ireo fokotany tonga dia manao non tsy manana registre nge zay fa tonga dia le hoe listisiony fotsiny listiny zareo ary mariny tona aloha fa ity mbola ina moa zany mbola tsy tena hoe mifarana tanteraka satria mbola misy tatitra avy any amin'ny faritra mbola indrasana zany zay mbola novanay tatitra aminareo ihany koa rehefa azonay tanteraka le manodidina ny 420 ka hatramin'ny 100 ny tapa-avitrina tamin'ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana raha ny tatitra nataondreto fikambanana ireto nenga tamin'ny fampitahana ny lisy mpifidianana sy ny registra ao amin'ny fokotany no nanaovana ny fanaramaso akoatr'izay dia tsy nanaiky nijeren'ireo fikambanana mpanaramaso ny lisy mpifidianana ny 300 ny fokotany nanaovana fanadihadiana nisy ihany koa ny sakatsakana ny antra tamin'ireo mpanaramaso nandritry ny 3 herinandro nanaovana izy ireo ny asa teny anivon'ny fokotany tranganiseho ihany koa ny fampitsarany se fokotany avy hatrany ny asan'ireo mpanaramaso ny lisy mpifidianana izay solo tena mivahoaka mpifidy maro ny tranga tsy fahatombanana hita eo amin'ny lisy mpifidianana nandritra ny fidinana ifotony nataondreto fikambanana ireto manoloana izany dia miantso ny ampitsarana fanakatsakana natao amin'izy ireo eo ampanantanterahana ny asa ny ireo mpanaramaso ny lisy mpifidianana avy amina fikambanana 10. Vaovao avy any amin'ny faritra ny toy androany ny etsiky ny solotena ny kandida 120 tao Antsirabe ny tombo isatrany ireo vahoaka manatevin-darana ary resy lahatra ny mahazava-dehibe ny fitakiana itorampitso ny etsika ka ny vato fotsy indray izany ho an'ny tolakandro Mami Andriazafisolo MBS Antsirabe. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny etsiky ny solotena ny kandida 120 tao Antsirabe tamin'ity andro faharoa ity. Ny tombo isa ireo resy lahatra amin'ny tolona tao izay tsy miala amin'ny lalan-tsaina tariny ireo kandida 120. Miombokefitra tanteraka amin'ny etsika izay miseho manerana Madagasikara indrindra ny andrenivohitra Madagasikara manohana ny fitakiana izay ataon'ireo kandida 120. Tsy miala amin'izay lalan-tsaina hitony rano ny kandida 120 azay ny eto vakinakarana fa manohana zato isanjato ary mitaky ny fanarandalana indrindra ny fanajana ny lalam-panorenana. Mazava mivahoaka n'Antsirabe ny antony fitakiana ka naresy lahatra azy ireo anatevin-darana izany fa navotana ny firenena izao no kendrena. Isa fotofoto ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao satria tena tsy manara-dalàna tsy mandeha amin'ny famarinana ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia mila mijoro vavolombelona tsika vavolombelona ny famarinana satria io fifidianana io dia tadiavin'ny sasany ho atao amboletra ho tanterahana kanefa dia efa raha mahita raha malala ny zavatra misy fa tena misy osika misy zavatra tsy mandeha tsy manara-dalàna ary tsy mandeha amin'ny famarinana. Na dia teo aza nisy sakatsakana nisy nandritra ny diabeta am-pilaminana nataon'ireo mpitolona afaka naneho hevitra malalaka ny rehetra nandritra izany ihany koa no hitakin'izy ireo ny amoahana tsy misy fepetra ireo rehetra nosamborina nandritra ny etsika ny vondry ny kandida. Etsaka ny olona mbola nisalasala hoe propagande tsy propagande mihitsy izy fa fanitanana ny olona fa tena andresy lahatra ny olona hoe tsy mety zao fitondrana izao ary tena anova ihany koa ny zavatra mitranga hoe tsy mila fa mpitondra vazaha isika fa gasy ary inisy ny CES izay tokony atao ihany koa mba ahafahantsika ihany koa mamoaka zavatra tsara sy mety indrindra fa ny eo amin'ny resaka momba ny seni sy ny gouvernemanta. Itorapotsiny ny diabe ary aingeny ny vato fotsy indray izany ho an'ny tolakandro. Ho an'ny fianarantsoa indray isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy azo antoka ny sina fifidianana madio sy mangarahara raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ho ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo solotena ny kandidata any amin'ny faritany fianarantsoa nandritra ny etsika nataon'izy ireo androany. Nanamafy izy ireo fa tsy maintsy madio ny tokotany hifaninanana vao tokony hirsoana ny fifidianana. Fanadihadiana. Vonina hiatrika ary tsy matahotra fifidianana ny vondry ny kandida ao ny solotenan'izy ireo amin'ny faritany fianarantsoa.
Isiany filaminana fifaninanana milamina sy madio ary ekeny rehetra mila hodiovina ireo tsy fetezana rehetra ataon'ireo rafitra mpikarakara fifidianana. Efa mpitondra vazaha io no miteraka olana teto amin'ny firenena ka tsy azo ekena ny mbola ilatsany indray. Vonona hiatrika fifidianana fa ataovy madio ny lalao. Ny olona tia fahamarinana tsy lalao ao anatin'ny zavatra fenosoka sy feno alatra. Noho izany toeritsika hatramin'ny farany ny fikasana hanao fifidianana ao anatin'ny tetizatsy feno kilalao maloto, feno alatra, feno fitaka. Ny raika ambin'ny folo kandida sahin-joro ny hoe ataovy marina io fa tsy andresy ny vazaha manjanaka asika eto. Isika rehetra izao samy mitondra faisana tamin'ny fanjanahantany. Ary tsy fidy lohatsika mbola mahatonga atsika mitolona hatramin'izao tokony efa hisitaka ny fandrosoana isika raha ny tena marina. Fa ainy mahatonga atsika tsy mandroso, mahatonga ny zanatsika tsy afaka mianatra, mahatonga ny ray aman-dreny tsy afaka mandoa ny saram-pianarany zanany, mahatonga atsika tsy afaka mitsapiteneny amin'ny hopitaly, mahatonga atsika hiara ny zavatra tsy rariny rehetrarehetra io. Ay mazava ny zava-misy fa mpanjana tany dia tanany mpanjana tany mbola mamely atsika hatramin'izao. Namitandrina ireo tompon'andraikitra ny fotony ihany koa izy ireo manoloana ny fisiana tsindry sy tetitery samihafa. Ity rosy fa sy mipody koa ary tsy maintsy tafita ny tolona. Fa izao mampitanana ny chef Cisco Dren, chef Zab zay. Sy anao teritera mpampianatra reo, sy anao teritera amin'ny ray aman-dreny mpianatra reo. Ary ny DVK mampiasa ny moto orange io. Le miteny rehefa samborinay ane. Le miteny zay zay a. Wafy zay. Nanao itsika tampilaminana ny tao fianaratsoa androany ho fombona posy anehoana firaisankina amin'ny vondron'ireo kandida izay miady ho amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny ara-dalàna eto amin'ny firenena. Tsy tonga ho azy ny fitambaran'ireo kandida raiky ambin'ny folo milasa kovidina filohampirenena anohitra ny tsy rariny eto amin'ny firenena ankehitriny ho nisy olo-tenan'ireo kandida tao Morondava androany. Tsy tahotry ny anao fifidianana fa fitakina ny ara-dalàna. Fanadiadina. Fandikandalana fandrambesa lista le kandida, fandikana fanaova kajikajy ny fanaova lista elektoraly. Mbola nanaova menazy koa ny président Sénat zay tokony hitondra hisolo ny président teo aloha nametra-pialana fa hame gouvernement le raha. Mbo tsy vitan'izay avao fa ny membre de gouvernement mandeha manao propagandy. Membre de gouvernement hamelo jiro sasany de manao isa roa telo. Wala manahira mandinika an'izany. De hoy gn'ataondreo amizao hoe matahotsy fifidiana ny kandida raiky ambin'ny folo. Forcé le anankiray anao fifidiana ny 11 kandida satria hoe zony le gasy zay. Zon'olom-pirenena marina tokoa fa zony gn'anakoroy le hisakafo, zony malagasy le hifidy. Fa le olo isaran'le fifidiana tompoky lahy sy tompoky vavy fa naman'le mafia atiky hangalatra veloha ao. Tsisy zo tanteraky ho an'le malagasy amin'izay fotoana zay. Fitondrana mafia, fitondrana mpandainga akatsy azo ito koisana intsony misy eto ny fanambarana nataony fivondrona ny mpiasa malagasy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Tandindondoza ny hoavin'ny malagasy raha mbola izao fitondrana izao no eo amitaky ny famitram-pialany gouvernemanta iombonana izy ireo malohany izany ary miantso ny malagasy irahiny sy anohana ny etsiky ny vondry ny kandida raiky ambin'ny folo izay manao ny vaindohan-draharaha hiady amin'ny tsirariny. Fanampanazava. Manameloka ny herisetra sy ny fampiasana mpitandro filaminana amoretana sy andratrana vahoaka mitaky ny zony ampilaminana ny fivondrona ny mpiasa malagasy tao anaty ny fanambarana nataony. Voaporofo ihany koa izy ireo fa fitondrana mpandainga tsy manara-dalàna no misy eto.
Pirofon'izany fa sainy filohany antenemerandolona nilaza mpahibe maso ny fandrahonana anazo azy ka tsy nahafana indray ny fahefana amin'ny mahafiloha mpisolo toerana azy. Efa lainga tsara lahatra hatramin'izay zany niaraka tamin'ny HCC sy niaraka tamin'ny fitondram-panjakana tany présidence zany fa niliana n'iny président Zafy Maefa iny hayamony nataon'ny olona hatramin'izay fa izy vatany mihitsy zao ary talohan'io ary rehefa miteny any izy fa rehefa eny zao tontolo zao izy voasavakorova hoe tena marina ty raha ty midika izany fa mampiahiahy be ny zava-misy eto amitsika fa fanjakana mpandrahona tompona ndraiky tatadio tsara fa filoha andro fanjakana ny rahonanao faty ary izy tena no miteny hoe ny rahonanao faty rahonanao faty zany filohan'ny andro fanjakana tsy vitan'ny mpandainga tsy vitan'ny mpanara-dalàna mpandikana raha-panorenana fotsiny fa mpandrahona filoha mpanjakana ho faty zay ny fanjakana milaza hoe mpiara-mitantana mitondra n'ity fireneny ity mahagaga zany ary mampatahotra zany mampiahiahy ho an'ny loavy ny rehetrarehetra eto Madagasikara. Tandindondoza no avy ny firenena malagasy raha izao no mitohy tokony ho sary-piaro sy hijoro amin'ny fiarovana ny tany ny malagasy rehetra indrindra ny mpiasa malagasy ka tsy anaiky ny letrezana misy. Miantso ny mpiasa malagasy izahay mba ho sary-piaro amin'ny mampiasa antsika satria tamindondoza ny fiainantsika ny asantsika no avy ny taranantsika manoloana ireto mpitondra tsy mendrika ireto. Faharoa mpandainga mpandika lalàna mpisantoka ireto olona ireto ka miantso ny vahoaka malagasy sy ny mpiasa rehetra mba samy atsapany hoe mbola tokony iny sy andray baiko amin'ity fitondrana ity ve isika valiny tsia farany mitaky ny fametram-pialana ampahendreny gouvernemanta izay mitondra amin'izao amin'ny fotoana izao izahay. Miray feo ary manohana ny hetsiky ny vondriny kandida raiky amin'ny folo ny fivondrona mbe ny mpiasa malagasy na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Efa mitoy amin'izay vaovao izay ihany efa nololalova ny Madagasikara ny crise politique ankehitriny ary nahitam-baolana tamin'ny alalan'ny dinika andatabatra boribory izay ihany no lalantokana ivoana amin'izao toetra raha izao hoy ny angaredina Androany mametina izay afitra Sondriabe sy Mathieu Prince. Misy eo amin'ny endriny maro ny olana samihafa eto amin'ny firenena ka manampitrotraka ny filetehan'ny Madagasikara. Mila fifampiresahana androsoana vaholana satria crise politique no misy eto amin'izao fotoana izao. Atao hoe fietsika zay nataony ray aman-dreny lehibe teto amin'ny firenena generaly Ramakavelo nisy disadisa politika mihitsy tamin'izay de tao amin'ny panorama de nidiny tao ny mpanao politika rehetra de io zay tsisy mivoaka eo nareo raha tsy mahita vaholana ara-politika fa iny teto izy omaly dia ka zay indrindra tokony ho avery hoe tokony tsy hiverina zay zavatra zay fa itsy samy mpanao politika no tokony heritreritra hoe tsy maintsy mahita vaholana politika ary ny HCC dia anisan'ny tena hoe zava-dehibe mihitsy ny zavatra voavoakany amin'io ary ny kandida fahatelo zay mini tsy mety ho tonga amin'ny resaka fiantsona zay natao tsy maintsy araka politika araka politika ihany antara ny mpanao politika ny vaholana amin'io. Miandrandra ny faindren'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny rehetra satria izy ireo dia anisan'ny antoka izao savorivory izao ihany koa. Manamafy ny antso amin'ny fifanantonana nataon'ny FFKM ihany koa ny rehetra andravonana ny olana eto Madagasikara. Lafim-baovao sosialy avokatry ny tsy fahombiazam-pitantanana ny firenena ny zava-misy ankehitriny eo ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ny vidanga ny vidim-pianana andro aman'alina ny fikatsoan'ny fampianarana ny fatapahan-jiro sy rano lavareny ny fitotonga ny ariary sy maro hafa tsy voatanisa rariny hoy ny olom-pirenena raha mitolona ho an'ny tanindrazana ireo kandida ho filoham-pirenena raiky ambin'ny folo fa voazana mihoatra lavitra noho izao no iainana raha mbola ireo mpitondra amin'izao ihany no hiverina eo. Raha vorazafy maina mbola ava tsara. Tsy resy lahatra intsony ny olom-pirenena raha mbola izao fanjakana izao no ampanantena zavatra indray. Mirongatra isan'andro ny tsy fandriampahalemana manerana nosy, misakafo ambany voatra ny ankamaroany malagasy, mitombo isa isan'andro ireo mpatory an-dalana noho ny fahantrana lalina ny nina no volena. Ny ankamaroany vahoaka madinika dia tsy mihinan-kanina fa dia ndre mandeha ngamba mihinana ny ray andro. Raha pitsoindray vao mahita hanina hohanina vidim-piainana misotro isan'andro isan'andro ohatra noho ny crise tamin'ny 2003 zao zany miandry ny vahoaka madinika amin'ny 2024 raha izao no tena rariny dia rariny mihitsy ny fitakiny ny raiky ambin'ny folo
candidat satria mividy-piaina ny sosialy gasy tena miakatra dia miakatra ary tsisy azo atenaina mihitsy zany no avy ny tanora amin'izao aly. Tsy hitantsony ny an'ny toeram-pitanana nazarany zava-bitany tokantrano efa tena mitonga tany mihitsy raha vao toy ny fitenenana efa mandady mihitsy mivahoaka malagasy. Falirina zany mba nalavo dia mateny mijery izay fiainam-bahoaka izany tena mampalahelo. Sary tamiko reny mitabaveriny sady tena tsy efa teo ngezina no farahelo fa tsy zao fatana mivaly manika ny gaso mampalahelo. Ankehitriny zara raha mahita vary latsaky ny 3,000 ariary ny kilao eny an-tsena, ny vary gasy ohatra dia nisondrotra 300 sy 3,000 ariary. Anisa mampisondrotra ny vidim-bary ny fitobaky ny varina farany eto amin'ny tsena anatiny hoy ny mpivarotra. Ny siramamy zao manodidina ny 5,000 hatramin'ny 500 sy 5,000 ariary ny iray kilao. Ny menaka 7,000 ariary mihoatra ny 2 litatra arakaraky ny kalitaony. 7,000 zao menaka ny litatra. Ny makalioka zao 700 zao kapoaka taloha izy 700 520. Dia ny rideliko zany tena niakatra be mihitsy ny importation. Taloha izy teo amin'ny 520 zao dia tia 507. Exportation ohatra niakatakata kely daholo. Mankivy ny tanora malagasy hatrany amin'ny sehatry ny fampianarana. Fitokonana lava reny no mameno fotoam-pianarana ka zary miemotra lava ny fanadinana ho an'ny Université Mpanjakana any Kavirtaona. Mitombo ireo mitsokan-daharana vokatra izany ary dia mirenireny fotsiny ihany fa tsy misy koa ny asa. Amin'izao moa zany mazava ho azy tsy mianatra zay satria migrevy ilay mpampianatra ery Ankatso. Dia zay zao inona ho ampiay amin'izany fa tonga dia fantatra hoe tsy mandeha ilay fampianarana amin'izao sy ny fianarana. Io avy ny fampianarana zany raha ohatry zao foana izy dia vao maika midina foana hitantsika eny zany afaka verifiena amin'ny statistika eny na hoe taux d'analphabétisation na hoe tany ino fitombon'ny mpianatra manohy fianarana any amin'ny université hoe raha ny statistika ny jerena dia tsy mitombo araka ny tokony ho izy ilay izy na dia hoe mitombo ara ny tany dia miamidina zany izy raha ohatry zao zany ny fandehany. Indrindra moa zao tapaka dia mikisaka foana fantatranareo raha ohatra hoe tsy mianatra zany mpianatra dia vao maika midina ny fahazo vitriana ny anohan'ilay fianarana. Ratsy zany no avenir raha ohatra zao nataony na amin'ny lafiny pédagogique zany na amin'ny lafiny fiarahamonina anay aty zavatra iainanay aty anatin'ny campus universitaire. Sarotra ny laza fandroso i Madagasikara hoy ny faneho-kevitra. Manan-karena tokoa isika saingy mahantra ambony arena ny malagasy noho ny ampihimamba sy tsy fahaiza-mitady an'ireo mpitondra sy ireo akaiky azy. Pejin'ny toe-karena maloka ny toe-karem-pirenena ary atotonga na nisy ampiarina raha mbola ho an'ny 3 taona ho avy aza noho ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Avelona anaty ayay sy ny tahotra ny akamaroan'ny olona aka tsy afaka mamokatra no tsy mahasamanjifa betsaka intsondry noho ny tahotry ny krizy sy ny fampahantrana ataon'ny fitondram-panjakana. Sarotra ny anarina ny toe-karem-pirenena hoy ny mpanay toe-karena satria tsy mety maro toerana ny fiarina nandritra ny taona maro. Ravorazafy maina mbola afa-tsara. Tsy nisy toe-karena vanina teto Madagasikara tao anatin'ny 9 taona ny seso ny mpay toe-karena. Ireo olombitsy mpandraharaha akaiky ny mpitondra sy ireo teratany vahiny mpanafatra entana no tena nazy tombony. Tsy hitsahatra hiakatra nefa ny vidin'entana noho ny fitiavan-tena tafahoatra ataon'ireo mpandraharaha ireo izay minima mpiakatra ny vidiny ato anatiny ary mifehy ihany koa ny tsenam-barotra ivelany. Maloka dia maloka zany ny hoavin'ny toe-karentsika aorinao. Raha malala koa moa fa ny fambolena sy indrindra fambolem-bary natao ambany zavatra tsy ny rarahiny fitondrana mihitsy alohany manafatra vary avy any ivelany izay omeny ny vahiny manafatra an'io fa hakan'ny zareo ilay ataontsika hoe commission. Zay zany mamain-drareo resaka bizina daholo zany ny ataon'ny zareo. Izay ho sahirana tokoa no fanarenana azy satria zay ho avy eo zany dia tena ho sahirana dia ho sahirana ary mahatonga ny mpandinika namana maro moa milaza fa hoe natao mihitsy zany nampitehana ny rafitra toe-karen'ny Madagasikara mba hiakinantsika aloha any amin'ireo tany mpanjanaka antsika teo aloha ireo. Vao maika hidangana tsisy ohatr'izany mihitsy ny zavatra eto amintsika, ny asa tsy misy, vidin-zavatra miakatra
ka zay zavatra zay zany miprofo hoe sarotra dia sarotra mifanarena ny toekarena ary indrindraindrindra tsy hijanona iakatra foana io vidiny zavatra io ary tsy hijany totongana koa ny vola malagasy ka raha ravina zany rehetra zany zany dia potika tanteraka ny toekarentsika ary sarotra dia sarotra mifanarenana hoa miaina anaty tahotra sy ahiany akamaroany malagasy miahiay ny hiditra faty antoka ka tsy mahasamiary sy mampiasa vola matahotra ny zavatra hitranga raha-pitso ka voatery mampiena ny vola mivoaka ao an-trano mba hitsinjovana izay mety ho krizy. Le fihetsiky ny olona mihitsy zany zao no hita fa efa niova tanteraka araka izay eritreretina azy. Dia tiako lazaina amin'ile olona hoe ny olona ve sa manao anamokarana na investissement. Ny olona ve afaka manjifa tsara. Dia ireo zavatra anankiroa ireo tsy mandeha amin'ny laoniny satria ohatra ny manana iapona ny olona zany. Ny olona tokony hanjifa zany mitazona ny vola ao an-tranony sao dia misy zavatra mitranga tapoka. Ny olona tokony nanao anamokarana zany matahotra sao dia ohatra mifaty antoka. Dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe ao anatin'ny 2 na 3 taona aloha ny mbola sarotra amin'izao fotoana zao zany ny olona zao dia tena feno ahiady daholo ny olona rehetra na ny mpanjifa na ny mpanao anamokarana dia sarotra ny teny hoe hiatsara ny zavatra rehetra satria na ny fiakaran'ny vidiny zavatra io ary io fiakaran'ny vidiny zavatra avy any ivelany na inflation importé tsika mividy solika mividy zavatra be dia be any ivelany ny olona manafatra tomobile foana zavatra rehetra zany mampiseho fa mbola hiakatra zany io vidiny zavatra io ary sarotra ny anarina ny toekarem-pirenena ho ihany ny paitoekarena abetsaka loatra ny fahavoazana noho tsy fahaiza mitantam-pitondra sy ny rendranrendran'izy ireo ka nahatonga ny fahantrana ny amafy isan'andro tsy maraka ny tinady ny tolotra hany ka midangana ny vidinentana manoevahana ihany koa ny fahaverezana sy tsy fisinasa. Vaovao ny tranga am-piarahamonina miakatra ny atezena ary ireo mpianatra mipetraka etsy amin'ny trano fonenan'ny mpianatra etsy Ambohipo, Ankatso sy ny manodidina. Misy miaramila mampiorory sy manapatra fahefana mantsy eny an-toerana raha ny fitarainan'ireo mpianatra androany. Asina Andriamalala, Manora Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Manapatra fahefana, midaroka, milaza fa mahafantatra olona ambony ary mibody trano ny mpianatra sationany amin'ny herisetra sy fampirorona ataon'ny mpitsabo sady miaramila iray etsy Ambohipo ireo raha ny fitarainana nataon'ireo mpianatra androany. Tamin'ny volana vitsy zay hitanareo nanao gazety nahitana azy teny Ankatso nisy le mpianatra voadaroka reny anaty Facebook ary mbola misy izay tsy akasitrahana mpianatra maro be da be ny olona nanameloko an'ireny. Dia misy endrika hafa indray seholy izay fomba zay ankehitriny ety amin'ny cité universitaire. Dia io menace de mort ataon'le miaramila dokotera io ka manao hoe tsy ampefirina izay olona no élimininay alahy. Dia manao intimidation koa zay mahafantatra olona ambony. Dia zay zany le izy efa tsy mpianatra tsony mazava ho azy dia mibody tranona mpianatra aty amin'ny cité universitaire dia tsy akasitrahana izy zavatra zay. Dia mitory mpianatra misy mpianatra voatory dia lazainy fa nanao violation de domicile sy nanao menace nefa izy indrindra no manao violation de domicile sy manao menace lasa misy tournure zany izy. Zay mantonga ny am'teny izy gisalahy homaketsa indray no zary avavo ka novanay antsoavo antompona andraikitra maefa rehetrarehetra. Namoaka fanambarana moa ireto mpianatra monina ety Ambohipo sy Ankatso ireto ny amin'ny tokony hijerena akaiky ity toejavatra manahirana azy ireo ity. Miantso ny ministera voakasika ihany koa mba ampody any amin'ny toerana tokony isy azy ity miaramila sady mpitsabo ity. Mbola tsy maina akory ny fery vokatry ny daroka natao mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra tety Ankatso volana vitsy lasa zay dia indro fa miseho amin'ny endrika hafa indray zany ankehitriny. Koa izay mpianatra avy amin'ny faritra ety amin'ny cité dia manao zao fanambarana zao. Voalohany tsy ekena ny fanaovana antso-jay sy raha matahora, menace de mort et intimidation ataon'ny miaramila dokotera iray izay mitonona ho filohan'ny mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo. Za moa dia niseho nandritry ny fandaminana ny olana ny tranon'ny mpianatra ny herinandro vitsy lasa teo ka nitoriana mpianatra 3 izay hiakatra fitsarana raha-pitso 12 oktobra 2024. Faharoa, angatahana tsy misy atakandro fandraisana fepetra entitra mahakasika io miaramila dokotera io fa indrindra ny tsy fahafahany miditra intsony aty anaty campus universitaire mba hiantohana ny filaminana aty anaty cité ary koa mba ho fanajana toy anak'Andriamaso ny franchise universitaire izay voarabiraby tanteraka. Koa mitodika manokana aminareo foloalinda
sy ministera ny fahasalamam-bahoaka izay atona mba hananatra io rahalahana io sy ampody azy any andakazera mba hitsaby ireo marary any fa any no sahaza azy efa tsy mendrika azy intsony ny aty amin'ny campus universitaire. Fahatelo, mitodika ihany koa amin'ny Croasy ny université izay mba hanadiady mahakasiky ireny olona mitonona ho mpianatra ka mitarika ireny fikambanana ireny ary amporisianay hatrany fandraisana andraikitra mahakasika azy ireny fa vonina hijoro eo anoloanareo izahay tena mpianatra satria dia izy ireo gisa lahy ho maketsa indray no zary avava ankehitriny ka manao raha matahora sy milaza ho mahafantatra olona ambony. Araka ny fitarainan'ireo mpianatra ihany dia miaina ao anatin'ny orohoro tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Izany eny akatsiany isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nanateraka fitokonana ny mpiasa vacataire eo anivon'ny ofisy baccalauréat eny Ankatso nanomboka androany ary tsy farana raha tsy mivoaka ny tambokaraman'izy ireo nanomboka ny volana janoary no makaty. Voatery ny verimaina ireo olona mila mikarakara diplôma araka izany noho ny tsy fisian'ny fampahafantarana mialoha tena antoerana Ravirazafymaina sy mbola avatsara. Ny taleha anivon'ny ofisy ny baccalauréat no vato misakana amin'ny tsy fivoahany tamin'ny karaman'ireo mpiasa antselika 2 isa ho ny solotenan'izy ireo. Efa andro maromaro no nisiany fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany hatreny amin'ny ministera saingy tsy nahitam-bokany izany. Manomboka fisoratana anarana ho an'ireo kandida hiatrika ny fanadinana baccalauréat hatramin'ny famoahana noty farany anefa no asan'ireto mpiasa vacataire ireto saingy tsy mbola nandraisany nahariary azy izany tamin'ity taona ity. Tamin'ity izay hatramin'izao mbola tsy nandray na volana ray na ray andro ary namana sasany niaran-karakara baka taminay tamin'ity bac ity misy efa nahazo ny ampahany maromaro izay mbola tsy nahazo mihitsy dia efa nanaraka ny ambaratonga rehetra nitady vahaolana dia tsisy vahaolana treto efa nanome préavis nangataka hoe tokony izay 48 heures mbola tsy nahazo valiny hatramin'ny omaly dia izay mahatonga anay tokony zao manantona foana izay moa dia mihodikodiny fotsiny le resaka tsisy tena valy teny mahafa-posy hoe io le izy fa efa hita maso hoe efa makany ny andraikitra efa vitanay kosa mba takinay ny azahoanay an'le zoanay mifanaraka ny andraikitra vitanay. Vamaraina dia nametraka sora-baventy eto amin'ny vavahady fidirana ireo mpitokona. Misy ihany koa ny soratra madinika natao peti-tadrindrina milaza fa tsy ilaina ny fandrahonana ary tsy ekena ny fanampatony. Araka izany dia niverimaina ireo olona nila raharaha teto anivon'ny ofisy ny baccalauréat. Le certificat na diplôma dia izay no olananay nefa le izy asa ilaina maika mana izay efa lany daty dia mety hoe tsy ho raisana. Mahasarena mihitsy satria zao izay ny ala vao maraina be tany an-trano hoe akaty izay zao fa nendramena mihitsy ny nakaty hoe karakara an'le izy dia nefa tonga aty zao diso fanantenana be hoe tsy fantatra nefa ny hoe roviana le izy dia ivezivezy aty foana zany izay tsy fantatra hoe ahoana zany tokony hoe tsisy idiranay kosa tokony hoe mba any amin'izay atompona andraikitra zareo zany no mitaky alezy fa tokony fa mijaly le vahoaka kely madinika ohatrana le karakara dossier tena mijaly zay tena ilainay maika le izy tena ilainay maika izay nefa tsy mahafantatra hoe migrevy ny aty fa efa zao vao mahita hoe migrevy dia hoe tsisy olona miasa dia tsisy azo atao zany. Dia izay sy ny zandriko zao avy niala tany an-trano hoe hanao certification na relevé de note dia misy an'ity soratra be ty hoe PAT en grève dia nefa ny zandriko zao manao concours any amin'ny université hafa fa tsy ato Ankatso amin'ny 24 octobre. Dia zany hoe ilay relevé de note zany tsy ho azo mihitsy dia to dia mijanona mihitsy zany ny concours ny zandriko dia tsy hitako zany izay atao nefa ilay concours amin'io ihany fa tsy hoe tsy afaka miembitra tsony zany satria efa deuxième concours to dia tsy maintsy miandry amin'ny herintaona zany. Saika mitokana avokoa ireo mpisehatra rehetra eny amin'ny université Ankatso tamin'ity taona ity na ireo mpianatra na ireo mpampianatra antselika na ireo mpampianatra mpikaroka izay misy ny CSS sy ireo mpikirakirana raha-pitantanana eny dia efa niroso tamin'ny fitokonana vitakiny amin'ny ankapobeny resabola tsy novaliany mitondra fanjakana no antony ka mampikatso ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Amaranana ny fampalalambavao ny maresaka avy any ivelany nampiato ny fanelanelana ny ofamanana ny krizy ao Niger i Algérie raha ny fanambarana nataony fiandohany herinandro teo manjavozavo tanteraka ho izy ireo ny finiavany Niamey roso amin'ny dinika andatabatra boribory ho 400 olana anady efa fantatra mialoha zany fanatanterana izany. Fanadiadiny amin'ny rirantsariny Mathieu Princy. Mitady andamoka ny fanelanelana ikaroam-baolana amin'ny krizy misy ao Niger tahory ny fanonganana ny Mohamed Bazouk ka nitondrany miaramila ny fitondrany efa 4 volana zao.
nilaza ny ampiato ny fanelanelana nanotary ny Algérie tsy misy izy ireo ary manjavozavo tanteraka ny fahavonona ny mpitondra ao an-toerana iroso amin'ny dinika databatra boribory eo am-piandrasana ny antoka avy amin'ny mpitondra ny toerana Algérie indrindra ny mahakasika ny dingana sy ny fandaharam-potoana ho fanomananjany tary ny ministry ny rahambahiny algériana nanambara ny premier ministre nigériana fa nahafantatra ny fanekena ny fanelanelana ny algériana atao amin'ny tamazotra sosialy izy ireo saingy manameloka ny Algérie ho mpanao fitaovana fotsiny mametra-panontaniana ny amin'ny tena faniriany memarina amin'ny fampirarara ny Algérie efa nisy mantso izy ireo ny fampandrenesana ny fitondrana tetezamita natao ny 17 septambra lasa teo tamin'ny alalan'ny taratasy fa andray anjara amin'ny fanelanelana ho famahana ny olana ny Algérie. Izay ihany koa no manakatona tanteraka ny fiarana tamin'ity anio ity. Mangasitraka fenanao nanaraka ny antsiprimbavao hatramin'ny farany fotoana mahazatra ny fandarana ahoana marina sy Global News no rainao aoriana izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ivahiny ao anatin'ny fandarana l'invité du jour ny vondrin'ireo candidat izay isolo tena ny candidat Brunel Razafitsandrof sy Jean-Jacques Karatsetson izay anasananao ihany koa satria dia ivantana eto amin'ny fahitalavitry ny NBS izany fandarana izany aorian'izay kosa no anarahinao ny fandarana Sahila zao ny tena tompoko lasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.